Manolotra ny arahaba tompoko. Mbola hitoetra trany ny oram-pahavaratra saika manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara ho amin'ny anio sy ny rampitso. Afa-tsy ny any amin'iny ilan'ny andrefana sy atsimo andrefana ary amin'ny faritra atsimo iny ihany no omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Mety ana tompoko kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany ho amin'ny anio. Misy mihitsy fampitandremana mahakasika izay. Mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay satria mety anodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 50 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Fampitandremana amin'ny loko mena mahakasika ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana manankera ho amin'ny anio ho any amin'ny faritra Analamanga ny distrikan'ny Ambatolampy sy Atanfotsy mihitatra hatrany Moramanga, Anosibeanala ary Marolambo. Entanina ny ponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa mba anaraka tsakany sy andava ny toromarika omeny ny manam-pahefana iny fotony mba hisoroana ny loza mety isy eo. Raha ny endriky ny toetrany androtsika ao anatin'ny 3 andro avy kosa araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mbola hitoetra trany ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany eto amin'ny Madagasikara ho an'ny anio sy ny rampitso. Afa-tsy ny any amin'iny ilany andrefana sy atsimo andrefana ary ny faritra atsimo iny ihany no omaina ny andro. Ena miandalana kosa izay rotsakorana izay manomboka amin'ny alarobia ao avy izao. Amin'vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana tandrifindrahona amin'ny voamaraina ny any amin'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy torak'izay ihany koa ny morotsiraka amin'ny faritra Sofia sy Boeny. Isava miandalana ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ho an'ny afovoantany. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny ary iban'ny toerana kokoa ingaby masoandro any amin'iny ilany andrefana sy ny faritra atsimony Madagasikara iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia omaina aloha ny any amin'ny faritra Melaky, Menabe, atsimo andrefana, Matsiatrambony, Orombe, Androy ary Anosy. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifindrahona mety rahankotroka avokoa. Mitsitokotoko ihany anefa izay rotsakorana izay amin'ny ankapobeny. Vinany maripana manodidina eo amin'ny 40 hatramin'ny 720 degré zao ho an'ny faritra anatiny, 320 hatramin'ny 230 degré morotsiraka Atsinanana, 220 hatramin'ny 330 degré na 430 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fatafakatra 530 degré ny maripana ambony rindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Boeny. Vinany toetry ny andro amin'ny alarobia kosa indray ary araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia somary ena miandalana izay rotsakorana izay eto amin'ny Madagasikara. Na izany na tsy izany aza mety mbola azorana trany any amin'ny ilany andrefany afovoantany sy any amin'iny faritra Melaky iny. Azorana tandrifindrahona mety harankotroka ihany koa ny any amin'ny faritra Diana sy manodidina ny Samborano. Mety hisy orana tandrifindrahona indraindray any amin'ny faritra Ambatosoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia tombanana iverina andrahona tsikelikely ho an'ny afovoantany sy any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa anevokevoka hatrany aloha manerana ny nosy manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 30 hatramin'ny 130 degré morotsiraka Atsinanana ary 30 hatramin'ny 430 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mafana tanteraka ny amin'iny faritra avaratra andrefa Madagasikara iny satria dia tafakatra hatramin'ny 5 na 9 degré ny maripana ambony rindra ny amin'ny faritra Boeny, Betsiboka ary Sofia. Vinany toetry ny andro ny alakamisy ary no amaranantsika sahady dia azo orana tandrifindrahona ny amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Mety azo orana tandrifindrahona ihany koa ny morotsiraka amin'ny faritra Melaky. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina andrahona tsikelikely ho an'ny afovoantany sy any amin'iny faritra avaratra sy avaratra andrefan'ny nosy iny. Ny maripana indray dia manodidina
manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 degré hatrany ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 12 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Mananika eo amin'ny 5 na 30 degré eo foana amin'ny mari-panambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefana nosy iny, torak'izay ihany koa moa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana, zany hoe any amin'ny manodidina ny Toliara any dia eo amin'ny 30 degré. Izay indray raha vina mitoetra ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy, manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.